Ahoana marina ny raharaha eny amin'ny 20 janoary 2024. Eny amin'ny 20 janoary 2024. Eny amin'ny 20 janoary 2024. 14 taona katroka ny namay ny MBS TV sy ny radio, ny RNM sy ny TVM ary ny tranombarotra Magro teto Antananarivo. Maraina ny 20 janoary 2024. Tonatsetroka amin'ny volomboasary mitsitokotoko no nanamaizina ny lanitry ny renivohitry Madagasikara. Io ilay alatsinainy mainty na lendinoara. Ravasikila otohoto ny afo ny aino manjery MBS. Tsy nijanona teo io fa nihitatra manerana ny faritra rehetra izay misy ny tranombarotra Magro sy ny tranombarotra maro teto Antananarivo noho ny kady sy ny baiko efa voaomana. Ary mbola nisy firohizany tamin'ny raharaha 7 febroary tsy maintsy nanaovana sorona ny zanaka malagasy. Tantara tsy fanadiroan'ny firenena ny raharaha eny amin'ny 20 janoary 2024. Ny fanontaniana mipetraka avy hatrany dia ny hoe iza no nanao inona tamin'io fotoana io? Fanokana-panjakana sy fikononkonona na fanokana-panjakana no fantatry ny maro, indrindra fa ireo tanora taty afara mahakasika ity raharaha ity. Betsaka ny zava-miafina momba io raharaha io izay no ezaina na fenina mihitsy. Ny marina mitavozavoza raha teo tsy maharesy ny lainga tsara lahatra. Fotoana izao ivoahan'ny marina mahakasika izany raharaha izany mba ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra ny mahakasika izany. Raha ny angona fanadiadiana izay natao mahakasika ity raharaha ity dia nosoketaina ny fitondrana Marc Ravalomanana tamin'izany fa mpamono olona. Ny hitantsika nefa na ny fitsarana izay nandefasa ny mpitondra ankehitriny izay tarihin'ny Rajoelina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza dia nanamafy fa tsy meloka ny fitondrana Marc Ravalomanana mahakasika ity raharaha ity. Ny mpitondra ankehitriny raha teo avanana dia avanana amin'ny resaka serasera ka mora taminy nandetika tao anatin'ny saim-bahoaka fa olomeloka ny mpitondra tamin'izany izay namohan'ny fitsarana malagasy didy izay teo ambany ny fiadidian'izy ireo mihitsy tamin'izany fotoana. Ny 20 janoary 2024 dia tsy latsaky ny ray alina ny olona nitangorona teto Madagasikara noho ny antsony ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andry Rajoelina. Ity farany dia mangataka ny ialany ny filoha Marc Ravalomanana izay nampangaina fa maloitoina ny demokrasia. Tamin'ny fotoana io no efa tsikatra fa mba nitoeran'ny filoham-pirenena lany bahoaka tamin'izany ny Rajoelina. Nanomboka ny 20 janoary ny savorovoro rehefa nisy ny fanapahan-kevitry ny minisy ny serasera tamin'izany nanakatona ny fahitalavitra viva. Fahitalavitra tsy miankina any ben'ny tanàna Rajoelina hatramin'izao io. Taorian'ity hetsika ity dia ny ampangana ny filoha malagasy ho manakorontana ny fahalalana maneho hevitra sy ny demokrasia ny ben'ny tanàna. Ny ampangany governemanta ho nandromba tanin'ny firenena ho tombotsoa ny orinasa koreana tatsimo DAEO izay tsy hita pirofo hatramin'izao. Nazava ny tetika nanomboka teo fa iroso amin'ny fanonganam-panjakana ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'izany ka nikotroka fivoriana manokana nanomanana ny hetsika izay ho atao amin'ny daty ny 20 ny volana janoary taona 2024 io. Mifandray ny daty roa dia ny 17 janoary sy ny 7 febroary 2024. Inona marina no tena zava-nisy? Izy no Colonel Charles izay isan'ny irakiraky ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana nanao ny fanonganam-panjakana. Ny jorovam-volombelona ny tena zava-misy marina ny tena taty aoriana. Raha nahatsapa fa isan'ny fositra na apotika ny firenena tahaka izao ka nanao ampamoaka iny raharaha iny. Toy izao ny fanazavany. Nisy une réunion préparatoire tany Ambatomaity, tany an-tranon'Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore mba anino mba hikreevana hamoronana zany climat d'insécurité zany hoe hamoronana korontana zany eto amin'ny ambolena korontana eto amin'ny firenena zany. Dia nosoratako anatin'ity taratasy ty daholo moa aloha fa vakiko eto reto daholo ny olona nanatrika tamin'izany ny général Rasoloso Dolin président CST kehitriny io, monsieur Alain Ramanson, Andriamatoa Sarieraka, Niasina Andriamanjaka, Reboza Julien, Laimbrico Jean, Patrick Monibou, Roland Ratsiraka, monsieur Iralipo Besy, Marcelin. Ary 20 gros bras niaraka tao tamin'io fotoana. Dia ny zavatra nitapahana tao moa tamin'izay fotoana izay dia hoe irecruter
gros bras maromaro 20 groupe de gros bras disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary 5 millions de francs zany amin'ny iasan'ny groupe io zany mba karazany entina mba iasany zalahy zany mba vola fandrisika de io vola io zany andriamatoa Rajoelina zany manomeno de nisy baiko moa tam'izany fotoana zany hoe aravao daholo ny magasin lehibe rehetra eto Antananarivo serany Madagasikara tahaka ny Jimboscor, ny Magro sy ny namany Tico, ny TVM, ny RNM, ny NBS atao daholo zany zay napotenany io. Voalohany tam'izany ny secteurny Ankorondrano iny dia sy ny manodidina andriamatoa Lera Marosanina ny andraikitra azy, ny Behoririka, Analakely sy ny Antanimena dia andriamatoa Ranjivason Jean Théodore zay izy organisateur noho ny andraikitra le nafana atao amin'ny centre ville atao. Andriamatoa Sareraka teny amin'ny partina Tanjombato, Antsiranana andriamatoa Patrick Monibony tompony andraikitra taminy, Tuliara sy Fianaratsoa Reboza Julien, Laimrico Jean ary Sareraka, Tamatavy Roland Ratsiraka. Ohatraohatran'izay zany mikasika le jinoary iny efa misy taratasany navokako le taloha iny de iny moa fa betsaka ny nanazavany iny taloha fa de izay ny fandehany le jinoary iny iry zareo zany no namola volany iny andriamatoa Ranjivason Jean Théodore no tena no atodoany kotrokan'iny ka andriamatoa Andry Rajoelina no bailleur de fonds. Mazava izany ny arandrehetra neto tokoa ny vokatrio avy eo ny donatsetroka ny lanitry Madagasikara noho ny fitiavan-tenany sasany tena fitiavan-tanindrazana ve no baiko sa fitiavana tombotsoa politika sy finiavana animba firenena. Betsaka tamin'ireo orinasa no tsy tafarina hatramin'izao izay taoriany ny fanapotehana ninana tao io dia mipetraka ny fanontaniana hoe nitondra ny firenena sy ny fiainam-bahoaka anakaiza izany ankehitriny. Io iaraha mahita io ny vokany satria mitoy ny tantara ny ninana tao lasibatra ny orinasa mpampiasa vahoaka anarivony ny Jimboscor, ny Magro sy ireo orinasa maro nananlazany sy nampiavaka ny toekarentsika teto. Teo ihany koa ny fandorana ny Aino Manjery MBS sy ny RNM ary ny TVM dia mipetraka ny fanontaniana hoe olona tia tandrazana sy mikasa ampandroso firenena marina ve ny olona sa mamotika sy mandoro fananam-pirenena ary orinasa zay mampiasa vahoaka sy mamelona vahoaka maro. Raha ny Filomarika Ravalomanana notsolevon'ny vavony ny ingaben'ny tanàna tamin'izany fotoana ka nitakiany fialana mety mba azo eritreretina ihany fa ny vokatry ny fandrobana sy ny fandorana ireo orinasa izay mampisakafo malagasy maro no tena mahalasa saina. Izy no nahazo ny loka amin'ny famoronana indostria fa nahavita ny oatra no ireo nodorony ireo ve izy. Azagaga raha notambazany ilahatra varimora sy tosika ny malagasy ankehitriny satria ny ampahatra vahoaka no efa faniriny eo filoam-pirenena io hatramin'izay. Tsy nijanona teo fa tonga hatramin'ny daty ny 7 febroary ny raharaha. Toy izao no ampamoaka nataon'ny Colonel Charles mahakasika izany. Nisy ny réunion préparatoire zay natao tany an-tranon'andriamatoa Rajoelina tamin'ny 9 febroary zany hoe ny lavay zany andro ray talohan'ny anaovana ny 7 février iny tamin'ny fitomboan'ny andro arivariva na hoe début de soirée tamin'ny maty masoandro zany nanomboka de izy daholo ny olona vory tao reto daholo ny olona vory tao ny général Rasoloso Dolin lehibe ny CSTM zao Alain Marsan Monja Roindef Cyril Rassamizafy Patrick Monibou général Ramakavely Désiré Philippe Niasina Andriamanjato Laimrico Jean Reboza Julien ny lieutenant-colonel Fidy Malala ny lieutenant-colonel Sondrota Lala zany zareo zany tany de tamin'io fotoana io de satria zareo zany very hevitra hoe ahoana moa ny ampandroso ny titolo ohatrany tsisy avance mara nga le tolona ataotsika de ino ary ny atao de tsy maintsy mitany stratégie hafa dia iny le nitarika olona teny Ambotsoroatra iny amizay zany no hita fa hoe vahaolana de tamin'io occasion io zany
no ny teny Andriamatoa Rasamborjaka Cyril tamin'izao reo nivory tao, ary izy en personne niresaka amiko ny tantara amiko anio fa tsy mba hoe tantara na olona hafa niresaka tamiko izy fa zany zandrilao izy nivory tao zahay ny 6 février de zao niresaka tao zao izy mitondra nyty propos ty hoe monsieur le président, il faut verser du sang à titre du sacrifice izy pour la réussite du coup. Fatsika monsieur le président izy tsy ambosy mihitsy nitolona raha tsy misy raha latsaka tadidio zay izy. Mazava izany voa marina io resaka io tamin'ny rakitsary ana fahitalavitra vahiny iray izay antafiditra tao anatin'ilay fivoriana io. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe tsy maintsy manao accusation ravalomanana criminel, ravalomanana traître. Tsy maintsy manao accusation isika ravalomanana criminel, ravalomanana traître na mpamadika. Io no fanapahan-kevitra nivoaka tao amin'ilay fivoriana. Izany hoe atao ny fomba rehetra mba anosoram-potaka ny filomarika ravalomanana. No mafisy ny amiral Didier Ratsiraka izany taty aoriana. Hoy mantsy izy hoe naherana mifosa olona fa efa nanomboka nitsilopilopy ny mouvement n'Andriamatoa Rajoelina de tsy lasy ty ozy ny sasany tamin'izany fotoana zany raha tsy misy raha latsaka. Olala tsy mety amiko zany de nisy tokoa ny raha latsaka. mazava izany natao sorona ny vahoaka tamin'ny fotoana io no nangatahany ingaben'ny tanàna nangatajodrano tamin'ny vahoaka fa ody raha nysary ny paritaka tokoa dia nasesika ho teo aloha ny vahoaka fa tsy hita avokoa ireo mpanetsiketsika ny vahoaka rehefa tonga teny amin'ny lapana Ambotsirohitra. Ity no fanazavana nataony amiral Ratsiraka mahakasika io. Fa le olona avy ety aoriana nasesy mba hisiny raha latsaka asa misy nitifitra aoriana misy nitifitra avy aloha teo nisy ny raha latsaka zay manomboka eto tsy miaraka atsontsika Andriamatoa Rajoelina. Mazava izany tetika natao hitomana vahoaka atao sorona fotsiny izany ny filazana fa ametraka ny prime ministre Monja Roindefo izay notendrena teny amin'ny kianja ny 13 Mey hoeny amin'ny lapana Ambotsirohitra. Toy izao mantsy no antso nataony ireo mpitarika ny fanonganam-panjakana tamin'izany. Tsy nisy vahoaka ahemitra izany eo, tsy misy vahoaka ahemitra izany. Io no feo mivoaka nandritra ny dia hoe ny Ambotsirohitra iny. Teo ny fanazavana fa zone rouge na faritra mena tsy azo itsaina ny lapana Ambotsirohitra. Fa ny tena mahonena dia ity fanazavana sy ny ampamoaka nataony colonel Sarla ity hoe naroso ny olona dia Rajoelina koa atao mbadikato mamola vola olona hafa ihany koa izy mandrisika an'le olona izy mamola vola olona hafa de hitifitra n'ireo olona reo de lazaina amizay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no nitifitra n'le olona izany nafaty an'le olona izy le olona le nirany avy ato Lilisson ne no nitifitra olona sy ny olona netiny izay ne ny olona nitifitra tao Ambotsirohatra efa voaresaka tany izy fa monsieur le lieutenant colonel le colonel moa izy amizao Lilisson René de Roland Urbain izay no nitarika olona nitifitra teo Ambotsirohatra. Miara-miasa moa zay rola taorina taty. Raha ny fanazavana nataony teo dia tsy miaramila avy ao amin'ny lapa mihitsy no nitifitra fa efa nisy olona napetraka mialoha teny manodidina ny lapa no mafisiny fa mbola isan'ny jorova-volombelona momba io tranga io ny promotion na andiany tamin'ity manamboninaitra ity. Hoy hatrany mantsy izy hoe tamin'ny mois de février 2009 iny any de misy zavatra ho tantaraiky ty misy promotionnaire-nay zay taony Monja Bernardin maty izy nanao école d'état-major izy tao amin'ny tao fiadanana de nandritry ny formation tao izy tsy salama de maty manko izy ny 20 février 2009 de namoaka ny alina io de namoaka ny razana teny amin'ny morgue teny amin'ny Girard Robic zahay teny Soavinandrina
ny 21 février maraina de begabe zany zahay teo ny anjely fa 19e promotion de tam'izay fotoana zay izahay la 19 tao de efa naeny maro zahay tao maro hoe indiny songelitio izy raha lanina mon'olona tao za tsy anonona an'le namanay gendarme maromaro nisy firy lany promotionnaire-nay gendarme tao fa tsy tononoko eto ny anarany tena masasavatra lesy zalahy iny fa ahoana ozy izy zahay indiny songelitiny namon'olona tamin'ny 7 février olo ty mba sereviny ty zany tena marina ny ty lidalany vo maraina ny andro de niala teo nosy taony ny rifotra mafy be nakany aiza ty amin'iny lalana mahazo ny anosy be de lasa ny atsorony manjidy ha mba masara le zalahy nanantona moramora ry ty liniso tamin'ny fotoana io inona ny resany tamiko rapromozy izy ahoana moa za amin'io fa maheno anazy hoe le zalahy ty namon'olo tamin'ny 7 février fa mbola tsy confirmé zany de sarotro moa zany ny accusevana hoe tsy confirmé le izy nanantona izy za amin'io fa eny mitarika am'le collectif des jeunes officiers supérieurs eny Andohalo fa mahoraka koa ny ana amin'io raha tsika ro lazo izy mitambatra de vita eo fa matsangana fanjakana tsika fa ahoana ty ho any tenenany lany zany io zy izy anareo antemora avy vohipelo izy izy miampy anay tsy miety raha vo zay izy mitambatra de marava fanjakana zay mazavy izany fanadiadina maromaro no naravina tao anatiny izao fandarana izao mba ahafantarany vahoaka malagasy ny tena zava-misy marina mahakasika ireo daty roa izay misy fifandraisany be ireo azadino fa efa nisy ihany keo tamin'ny revi-taona ireny ny fikasana andefa lance roquette ny avoloha izay toerana nisy ny filoha Marc Ravalomanana izany hoe saika nesorona hatramin'ny ainy filoham-pirenena vao vidim-bahoaka tamin'izany raha tsy ahivitsika dia teny nataony filoha Marc Ravalomanana nandritra ny famoahana ny voka-pifidianana ny taona 2024 ireny fa tsy mahavidy ain'olana iray aza ny tenany ka isan'ny antony nandeferany tamin'ireny voka-pifidianana ireny izay niteraka fahakiviana mihitsy ho an'ireo mpanarady azy izany efa nivoaka raha teo ny feo fa nisy kandida nampiditra fitaovam-piadiana antsokosoko teto tamin'ny revi-taona ireny akaiky ny fifidianana fotoana mitaky ny fijoroana ho an'ny vahoaka malagasy anjarany rehetra no mandinika ny voalazan'ireo fijoroana vavolombelona ny resaka tao anatin'izao fandarana izao fa ahoana mariny ahoana mariny